Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Nisy lehilahy iray nipetrapetraka nakaina teo ambony dabilio tao anaty zaridaina mahafinaritra anankiray. Rehefa nankafiany zavaboary teo izy dia nahatsikaritra masondandy tao ambadiky ny ravinkazo iray teo akaikiny teo. Hitany fa nihetsika ilay izy ary nodiniana akaiky tokoa ny zavatra nitranga. Indro tokoa fa nisy zavatra te hivoaka avy tao. Nijereny akaiky ka indro lolo kely izay miezaka mafy ny hivoaka avy ao anatin'ilay masondandy. Rehefa ela ny ela dia tsy nihetsika intsony ilay masondandy ary tsy tafavoaka ilay lolo kely na dia efa niezaka mafy aza dia hita fa toa tsy mba nisy fahombiazana akory vokatra izany. Rehefa nieritreritra teo ilay lehilahy dia nanapa-kevitra izy fa hanampy ilay lolo kely hivoaka avy tao anatin'ilay masondandy. Noraisiny ny antsom-pika kely tao am-paosiny ary dia nisokafan'ilay masondandy. Avy eo dia nivoaka aingana tao tokoa ilay lolo kely, saingy nahi kely sady jihitra kely tokoa ilay lolo. Ny elany dia mbola tsy nitombo tsara akory ary zara raha afaka nihetsika. Dia mbola nodinian'ilay lehilahy ihany ilay lolo kely sady nananteny izy no nieritreritra fa hivoatra tsy kelikely teo ilay lolo kely. Izany hoe mba hiamatanjaka hitombo ny elany ary dia ho afaka ny anidina amin'izay izy afaka fotoana fohy. Nefa indrisy tsy nisy ninina nitranga. Ny zavatra nampalahelo nijanona ho mahikely miaraka amin'ilay elatra bory ilay lolo kely ka tsy afaka ny nanidina intsony mandritry ny andro sisa iainany. Tao anatin'ireo fihetsika rehetra izay nataon'ilay lehilahy ireo, ny fiheverana izay maneho antsara-panasy fikasanany anampilay lolo kely dia nisy zavatra anankiray izay tsy fantatra ilay lehilahy velively. Dia izao, mandritry ny ezaka mafy ataon'ilay lolo kely mba hivoahany avy eo amin'ilay masondandy no ahafahany mamoaka tsiranoka avy amin'ny vatany makany amin'ny elany mba hampivoatra azy ary ahafahany manidina indray avy eo. Izany nanaovan'Andriamanitra azy mba ahafahany mivelatra sy mitombo ho tena lolo matanjaka sy mivelona ara-dalàna. Lesona ho antsika izany. Tsaroa fa ny ezaka dia zavatra lehibe tokoa ary ilaintsika eo amin'ny fiainana izany. Raha toa ka velan'Andriamanitra misosa fotsiny ny fiainantsika, tsy misy vato misakana na olana mitranga dia ho voafetra ihany isika. Tsy misy ilana ny finoana raha ohatr' izany. Tsy afaka ny ho mafy isika ary tsy afaka ny anidina intsony tahaka ilay lolo kely raha toa ka tsy misy ezaka ataontsika. Ino kely nge izao lazaiko anao izao hoe nangataka hery aho dia nomen'Andriamanitra ireo fahasarotana sy olana maro mba hampahery aho. Nangataka fahaizana sy fahendrena aho dia nomen'Andriamanitra olana ovahako mba hazoko fanandramana eo amin'ny fiainana. Nangataka fanambinana dia nomen'Andriamanitra ato-doso saina ary hozatra sy tanjaka mba hahafahako miasa. Nangataka fitiavana dia nomen'Andriamanitra fianakaviana sy namana mba hampiko rehefa misy olana mahazo azy ireo. Tsy nisy azoko ny zavatra nangatahako fa nomeny zavatra kosa mba hahafahako manatanteraka izany ary mba hazoko izany. Izao no afatry Jehova ho antsika hoe fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo Jehova dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia 7:20 andiny 1:12.
Empirino kivy milamuifo adinolay tompotsito iolansarotra mianjady aminao tsy hoe tsy fitiavany anao navelan'iseo reo o fianaranao alnefena toetra vaovao mbola isy maraina vaovao andimbiny alimitatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao rija malala vatosoa ekeko toko fa mafyaminao izao fitsapana miatsy izao efantany nefa zay tsy ozakanao tsy avelany atsaminao mandalo anino tsy omandrakizay aza tao mankarary fo lay efanandresy izao tontolo izao jesosy no iady ho anao mbola isy maraina vaovao andimbiny alimitatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao Fatendriny ho anjaranao Fatendriny ho anjaranao Fatendriny ho anjaranao Talilio amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana Isaia toko faraky amby telopolo ny ampijalianan'ny Israely no ny ankinany tamin'ny Egipta sy ny arovan'Andriamanitra izay mibebaka ary ny anendreny mpanjaka izay hitondra azy amin'ny fahamarinana lozan'izay midina any Egipta hitady famonjena sy miantehitra amin'ny soavaly ary matoky ny kalesy satria maro ireny sy ny mpitaingo-tsoavaly satria mahery dia mahery ireny fa tsy manandrandrana iray masin'i Israely na mitady an'i Jehova nefa izy koa dia endry ka mahatonga loza ary tsy tsoahany teniny fa mitsangana izy hamely ny mpianakavy ny mpanao ratsy sy izay manampy ny mpanao meloka fa olona ihany ny Egiptianina fa tsy Andriamanitra ary nofo ihany ny soavaliny fa tsy fanahy ko raha intsy Jehova ny tanany dia ho tafotoany izay manampy ary ho potraka izay ampiana ka samy ho levona avokoa izy rotonta fa izao ny lazain'i Jehova tombo tamiko tahaka ny fieron'ny liona sy ny liona tanora eo amin'ny rembony ka na dia voangona aza ny mpiandrondro betsaka mely azy tsy matahotra ny feoan'ireo izy na mandatsa drembo noho ny fiorakorahany dia tahaka izany no hidinan'i Jehova tompony maro hiady eo tendrombohitra ziona sy ny avoany tahaka ny vorona manomba
miarovan'i Jehovah tompo an Jerosalema fa sady iaro no hamonjy izy, eny sady iantra no hanafaka. Ko miverena ho amin'izay efa niodinanareo fatratra ry zanak'Israely eo. Fa amin'izany andro izany dia harin'ny olona rehetra ny andriamanibola fotsiny sy ny andriamanibola menany izay fahotana nataony ny tananareo. Ary ny Asiriana ho lavon'ny sabatra izay tsy mba han'olombelona, eny sabatra izay tsy mba han'olombelona no andringanana azy. Dia handositra ny sabatra izy ary ny zatoviny ampanaoviny fanompoana. Ary ny mpanjakany ho lasa noho ny fahatahorana, ary ny mpanapaka azy hivadi-po noho ny faneva ho Jehova izay manana ny afony ao ziona sy ny fatany fandoroana ao Jerosalema. Ny hafatra farany. Sambatra ny olona izay matahotra ny Jehova, sady mankasitraka ny didiny indrindra, airy ambony tany ny Sambatra ny olona izay matahotra ny Jehova, sady mankasitraka ny didiny indrindra, airy ambony tany ny zanany. Butaina ny talanaky ny marina, fananana tsy arenano antranony, ary ny famarinany aritra mandrakizay. Tsy efa WR koa ny zazara andao malaky. Sambatra ny olona zay miantraka mampisambotra, tsy mba ho resy eo ampitsarana izy, fa tsy angozozy mandrakizay izy. Sambatra ny olona zay miantraka mampisambotra, tsy mba ho resy eo ampitsarana izy, fa tsy angozozy mandrakizay izy. Hotsarovana mandrakizay ny marina, tsy mba manainaina zay loza izy, tafatoetra matoky any Jehova ny fony.
radio feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Ny voninahitra, ny aja, ny dera, ny saotra dia omentsika manontolo ary mandrakariva ho an'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Arariny loatra izany. Heveriko aza fa tsy ampy ny teny sy ny hira fidirana izay ataontsika ahafahana maneho araka ny tokony ho izy, izay tena sahazan'izany Andriamanitra be fitiavana izany. Misaotra an'Andriamanitra isika fa nomeny tombonandro indray ary tafahoana eto, afaka miara-mianatra sy mifampahery amin'ny alalan'ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity. Miarabanao ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantso. Milohan'ny hanomboantsika ny fiara-mianatra dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitra, misaotra anao izay satria tombontsoa lehibe nomenao anay noho ny famindraponao aminay. Inona moa izahay ary manahoana ny alehibe ny heloka eo anatrehanao no ahafahanay manonona ny anaranao sy mivavaka aminao. Kanefa ekenao izany ary asainao manao an'izany izay satria tsy misy famonjena ao anay, tsisy famonjena amin'ny hafa afa-tsy eo aminao rery ihany. Ianao rery ihany no tena mahalala sy tena mahatsapa izay mahazo anay ary manana faharetana amin'ny fitaizananay mba hanana fahatokiana feno anao eo amin'ny fiainanay. Mangataka famelan-keloko izay Jesosy io, ary mangataka ihany koa ny fananao masina mba hampahery sy hampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny rahantsika nijery akaiky teto, ny rahana nianatra teto, fa tsy tongatonga ho azy ny zavatra rehetra manodidina antsika, ny zavaboary manodidina antsika, hatreny amin'ny lanitra eny, na eto amin'ity tany ity, na any anaty ranomasina any, na eo amin'ny fiainantsika manokana. Ny famoronana antsika olombelona indrindrandrindra dia anisan'ny mahatalanjona ao anatin'izany. Nisy mpamorona isika. Le Andriamanitra mahery tsy toa, izy no namorona antsika. Raha mety tratra ny saintsika ny fomba namoronany antsika, dia mijanona ny maha-Andriamanitra azy. Fa ny tsy fahatakarantsika feno ny fomba netiny namoronana antsika, dia anisan'ny pirofa Andriamanitra tokoa izy. Tsy manam-pahataperana ny fahagagana miseho eto amin'izao tontolo izao misy antsika, ary tsy manam-piafarana ny fikarakaran'Andriamanitra antsika voariny. Na dia fa nanao safidy aza ny olombelona, nandika ny didin'Andriamanitra ary mitaty ny vokatra izany, dia mbola eo foana ny fahasoavan'Andriamanitra, miantso antsika hiverina aminy. Asa raha fantatrao fa anisany nampahery an'i Joba ary natonga azy andresy tamin'ny farany, teo anatrehany fitsapana mahamaino lalovany ny faharesen-dahatra nananany. Fa Andriamanitra namorona izao rehetra'izao sy mifehy an'izany rehetra izany, ary fantany tsara fa mihoatra lavitra noho izany ny fiahian'Andriamanitra ny fiainany. Andehany hojerentsika ny ampahany amin'ny teny nataon'i Jehova tamin'ny Joba ka nampahery azy sy natonga azy andresy ho tafajoratra amin'ny farany tamin'ny fahatokiana io Andriamanitra tia azy io, na dia tao anatin'ny fahoriana lalina sy ny fisedrana mahamay azy izy. Azo novakiana ny Joba 7:30 fa noho ny fotoanantsika voafetra dia ny ampahany ihany novakintsika. Raisitsika ohatra ny andininy 4. Taiza ry ianao fony ao nanorona ny tany, ambarao raha hainao. Jehova eto no miteny amin'ny Joba. Toizantsika mivaky teny, iza ny nandidy izay ho refiny raha fantatrao, iza ny nanenjana ny famolaina teo aminy.
teo amin'inona ny nanorenana ny vodiandriny ary iza ny nametraka ny vato fehizorony. Raha niara-ny hira ny kita maraina ary nioby avokoa ireo zanak'Andriamanitra. Ary iza ny nanao varavarana misakana ny ranomasina raha nibosesika ny voaka avy tany amboaka izy. Raha nanao ny rahona ho fitafiany aho ary ny aspito ho foniny, nandidy ho fetrany sady nanisy hidy sy varavarana ka nanao hoe atreto no azonao ansoina ka tsy oatra ary eto no ampijanonana ny fisafoaka ny onjanao. Eto Jehova dia mampatsiaro any Joba fa izy no namorona sy mifeny zavatra rehetra ary mihoatra aloha izany ny fiahiny ny fiainany Joba. Nampahery any Joba izany ary natonga azy ho tafajoro hatramin'ny farany, tafavoaka ho mpandresy izy. Fa nandramana azosika iainana koa any izany, indrindra rehefa mandalo fitsapana mafy mety andalo amin'ny fiainantsika isika. Isintona ny sainao mba hanao fanandramana miaraka amiko vetivety. Eritrereto kely ny fifindramonina ataon'ireo vorona madinika kely, iray amin'ireo zavatra mahagaga lehibe indrindra eo amin'ny natiora izany. Amin'ny fomba hoana no ahafahan'ny vorona anankiray izay maivandanja noho ny vola vy hanidina ny amin'ny 1000 kilometatra tsy ankijanona ho amin'ny fitodiana izay mbola tsy hitany akory. Efa mba ny sainao ve izany? Amin'ny fomba hoana ihany koa no ahazon'ny trondro mahita ny renirano ny poirany ary tsy maintsy hamaky vakiny hatrany amin'ny 200 kilometatra mahery ao anatin'io ranomasina midadasika io, kanefa izy tsy mba manana tondrozotra akory. Amin'ny fomba hoana ny nahalalan'ny fotoana sy ny toerana andehanana, satria misy fotoana mihitsy izany iza nampianatra ny reny tantely hanamboatra ihany koa ny tohotantely, kanefa ditantsika fa mirafitra tsara mihitsy izany ary mahafinaritra mijery azy, mahatalanjona. Nefa ny atidohan'ny tantely dia voalaza fa tsy lehibe mihoatra ny loham-panjaitra akory. Iza ny tompo-kevitra ao ambadika izany rehetra izany? Dia izao no avalin'ny Joba antsika ao amin'ny Joba 2:17-7. Joba 2:17-7. Antanio angeny biby fa hampianatra anao izy, ary ny voromanidina fa hanambara aminao izy, ary makasaina amin'ny tany dia hampianatra anao izy, ary ny hazan-drano any an-dranomasina fa hampahalala anao izy. Iza ny tsy mahalala raha mandinika ireny rehetra ireny? Fa nanao izany dia ny tanan' Jehova. Eny tokoa, Andriamanitra nanao izany rehetra izany. Ilay Andriamanitra namorona asy ianao ihany koa no nanao izany zava-mahagaga rehetra izany. Dia misarika ny saintsika izay miovaova sy be haya mandrakariva Jesosy. Eo anatrehany izany ao Matteo 4:9-20. Matteo 4:9-20 dia hoy izy: tsy njovo ny voromanidina, fa tsy mba mamafy na mijinja na mitoana ho any an-tsopotra ireny, ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Tokony hampieritreritra antsika lalina izany tenin' Jesosy izany. Ka manomboko izao rehefa tratra ny fahasairana an-tsaina ianao, manomboka kivy no mitoejavatra miseho amin'ny fiainanao, dia andramo ny mijery ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny eo amin'ireo zava-boary manodidina anao, fa hitondra fampahirizana ho anao izany ary hamerina anao amin'ny fahatokiana ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao. Amen. Tarika balsama tsinjoviane nilanitra misy ireo vorokely marobe izay
tsopitrabe faniraitsito miayazy kade tsy misy aiany kunaona yanao no manainy oavy moavatsy meno ny fonao fa omeny zay ilanao zahaoko eny antsa misy ireo voninkazo marobe toy ireo lily ny raoziko mitafy lokonandrindehibe fa niraitsito namorona mba haneo ny vonina iny kunaona yanao no manainy oavy moavatsy meno ny fonao fa omeny zay ilainao. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 Diniunao reo namanao izay samy manana ny endriny satria tsy iray ny fiaviny samy afako any fisainany fa niraitsito sady piay tsy manavaka fa mampiray kunaona yanao no manainy oavy moavatsy meno ny fonao fa omeny zay ilainao kunaona yanao no manainy oavy moavatsy meno ny fonao fa omeny zay ilainao moavatsy meno ny fonao fa omeny zay ilainao. voasoratra hoe voasoratra hoe voasoratra hoe ampifaliana trano no iarabananao piai no mpanaraka tsy tapaka ny fandaharany radio adventista maneran-tany fandarana voasoratra hoe no arahanao zao a manasanao izahay aritra iaino hatramin'ny farany. Ny niandohan'ny ratsy izay indray no lohateny lehibe hojerentsika mandritra ny fandaharana maromaro ny niandohan'ny ratsy. ilaina nota voalohany fantaniana apetraka ety ampiandohana nary dia izao hoe iza no napiditra ny ota teto amin'izao tontolo rehetra izao, iza
no nampiditra ny ota teto amin'izao tontolo rehetra izao. Ny jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahavalo no mamaly an'izay fanontaniana izay na manarila. Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahavalo dia manambara toy izao hoe izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manotatra amin'ny voalohany. Ny teny hoe devoly dia nalaina avy amin'ny teny grika hoe diabolos ary ilay mpampisaraka no dikany. Izay zany no dikan'ny teny hoe devoly. Raha dika tsotra mazava zany dia hoe devoly mira ilay mpampisaraka. Ny devoly zany araka ny hevitry ny teny dia ilay mpampizarazara, izany hoe ilay mitady ampisaraka ny zavaboary samy zavaboary sy ampisaraka ny zavaboary ampahary azy. Oviana no ny andohan'ny ratsy no volavolain'ny devoly, na oviana no ny andohan'ny ratsy no volavolain'ilay mpampisaraka. Jaona toko fahavalo ny andininy fa 770 tapany voalohany. Jaona toko fahavalo ny andininy fa 770 tapany voalohany. Izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina ao aminy. Devoly no resahana eto. Misy anarana hafa ihany koa afantarantsika azy dia hoe satana. Inona ny toetra ratsy anankiray mampiavaka an'ity satana ity? Ny jaona toko fahavalo ny andininy 770 ny tapany faharoa indray mamaly izay fanontaniana izay na manarila. Jaona toko fahavalo ny andininy fa 770 tapany faharoa. Raha mandainga izy dia ny azo no lazainy satria mpandainga izy sady ray ny laingy. Tsara ny manamarika ity ampiandohana na mananary fa ity satana ity dia isan'ny anjely anankiray nanana na izy azy tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tany an-danitra. Anjely kanto izy ity. Moa no foronina ho mpanota ve ity anjely kanto ity? Ezekiela toko fahavalo amby roapolo ny andininy fa 5:10. Ezekiela toko fahavalo amby roapolo ny andininy fa 5:10. Tsy nanatsiny ianao tamin'ny alehanao hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita eloka tao aminao. Azo inona fa ny mpanjaka tao amin'ny tanànany Tiro fa izay na mananary izay sainy ianao mba hamaky ny Ezekiela toko fahavalo amby roapolo ka ny 12 no tian'ny Baiboly lazaina voalohany indrindra amin'ity andininy ity. Araka ny hevitry ny mpandali-pinoana maro anefa, raha somary fakafakaina ny teny milazain'ny mpaminany Ezekiela dia ho tazana mora foana eo anivon'ilay mpanjaka jentilisa ny endrika manjombona sy mampiorikoditra ananan'ilay antsoin'i Jesosy hoe andrian'izao tontolo izao. Ao amin'ny soratra masina na mananary dia matetika raisina ho tandindon'ny Losifera na i Satana zany na i devoly hita vatana ireo mpanjaka ratsy fanahy tsy tia fivavahana teto an-tany. Anjely mamirapiratra sy madio Losifera tany ampiandohana, koa tsy Andriamanitra velively no ny avian'ny ratsy, fa Losifera no niova ho Satana, ilay fahavalo sy ilay mpiodina ary ilay mpamitaka. Ny tanatoerana anisan'ny ambony indrindra tao amin'izao rehetra izao i Losifera. Izy no ilay kerobima nanaloka teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Niaina teo anivon'ny fahazavana ny koriana tsy ankijanona avy amin'ny fanatrehan'ilay tompon'ny voninahitra izy. Izany no fanambarana voarakitra ao amin'ny boky izay nosoratan'ny Alfred, docteur en théologie, l'histoire du salut, pejy fa 490 sy ny fa 790. Inona lay tenin'i Jesosy
izay nampiariary fa tompona ndraikitra voalohany Satana sy ny mpiray tetika aminy. Inona ilay teny nolazain'i Jesosy nampiariary fa tompona ndraikitra voalohany Satana sy ny mpiray tetika aminy. Mateo 5:20 Mateo 5:20 ary dia ilaza indray amin'izay eo ankaviany kosa izy, zanak'olona zany, hoe mialahy amoka ianareo izay voaozina ho amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Mbola manamafy izany namananary fa Satana na i devoly ilay nanota voalohany, fa misy tsy fitoviana manaitra eo amin'ny Satana sy Jesosy. Inona no nahatonga ny Satana hivarina amin'ny fahotana sy ny fikomiana ary ny fahalavona? Inona no nahatonga ny Satana hivarina amin'ny fahotana sy ny fikomiana ary ny fahalavona? Ezekiela 20:7. Ezekiela 20:7. Ny avinavina ny fonao noho ny hatsarantarenao, efa simba ny fahendrenao mba mifamirapirantanao ianao. Izay zany voalazan'i Ezekiela 20:7. Fa ny Isaia 4:13 sy ny 4:14 dia manambara toy izao: ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no iakarako, ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana ny aparany avaratra, hiakatra ho any ambonin'ny avoan'ny rahona ka ho tahaka ny avo indrindra. Raha tsorina dia avonavona sy fitiavam-boninahitra miompapana no nampivarina ny Satana nakany amin'ny fahaverezana. Avonavona sy fitiavam-boninahitra sady tsy misy pirofo no tsy azo alantsiny akory. Marina loatra ny lazan'ny mpanoratra ny ohabolana hoe ny fiavina vonana milohan'ny fahasombana, ary ny fanahy mirehare milohan'ny fahalavona. Ohabolana 9:9 no misy an'izay teny izay. Koa raha azontsika fantarina ny ampahany kely amin'izay nevin'ny ratsy sy ny antony nahatonga azy sy ny toetra ny ariny ny vokatra haterany, dia tsy azo atao kosa ny mamaritra ny antony ekeny ny saina mandanjalanja na ny manala tsiny azy na dia kely akory aza. Ny mampiavaka ny ratsy dia izy tsy araka ny saina mandanjalanja, tsy azo inona ary fahadalana. Raha azo natao nanazava ny atao hoe ratsy, dia ho azo natao koa ny manamarina azy. Ary raha mety ho vita izany dia tsy ho ny ratsy tsony no ilazana ny ratsy. Izany hoe ny fahotana rehetra zany na amin'ny fomba manahoana na amin'ny endrika manahoana dia fanehoana fitiavan-tena, ka ny vokatra terany dia mifanohitra indrindra amin'ny vokatry ny fitiavana. Inona fa ahafotanteraka ny ota ny voary mahira-tsaina indrindra eran'izao tontolo rehetra izao amin'ny farany. Marina izany. Ireo izay mikiry biby amin'ny fahotana ihany no hiara-devina aminy, hiara-devina amin'ny Satana zany. Ho fongana tokoa ny mananaina rehetra izay nanaiky ho sombainy ny ratsy. Marina izany namana rilahy, ary voalaza Malaki 3:7 fa ny marina kosa amirapiratra tahaka ny kitana, hoy ny Daniela 2:12. Anjaranao zany no mamaky ireny toko sy andininy izay nomeny namana nary teo reny, Malaki 3:7, ny Daniela 2:12 ka ny andininy 7. Ny fantaniana mipetraka nary dia izao hoe inona ny toe-tsaina ny fanohitra amin'ny fiebebon'ny Satana tsy mbola fahita izay nasehon'ny Kristy. Inona ny toe-tsaina mifanohitra amin'ny fiebebon'ny Satana tsy mbola fahita nasehon'ny Kristy. Ny Filipianina 2:5
hatramin'ny andininy 5 na manarila no mamaly an'izay fanontaniana izay. Filipiana 2:5 hatramin'ny andininy 5. Aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanany ny tenany tamin'akany endriky ny mpanompo sy natongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanana tareo olona izy dia nanitry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Izay zany ilay toe-tsaina mifanohitra tsy mbola fahita nasehon'i Kristy teto. Ny Satana dia tia fitiavam-boninahitra mihoapapana. Ny Satana dia tia avonavona, fa Kristy kosa namana nary araka ny teny izay novakiana teo dia nanetry teny izy naka ny endriky ny olona izy ary nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana zany mba hitondra famonjena ho anao, hitondra famonjena ho ahy, hitondra famonjena ho antsika. Na teo aza ny fahotanin'ny olona sy ny fikominana ataony, dia inona no nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany sy ny faniriany amelan'ny elony? Inona no nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany sy ny faniriany amelan'ny elony? Isika olombelona zany, na dia teo aza ny fahotanina sy ny fikominana izay nataony. Jaona 3:9. Jaona 3:9. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Izay no fomba nentin'Andriamanitra naneho ny fitiavany sy ny faniriany amelan'ny eloko ny olona. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana Jesosy Kristy zany, ilay nanetry tena, ilay nanana tareo tonga olona ary nanaiky hatramin'ny fahafatesana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Tapitra ny fotoana fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'ity androany ity. Irarianay mba hitondra fahalalana vaovao ho anao hatrany ny fiarahantsika mianatra eto. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Nary sy rilany miaraka taminao teo, veloma tompoko. Kristy. Lasarotraza ny fiainana an-tany, aza mitanondrikana eny fanary manao sesilany ny olana mahazo ana aza varina misentotomany sonao andrandra fa ny ao ambadiky izao de fiainam-baova ko mahereza ianao izay natanjaoka ny akivina iala na de mahery aza ny alondrano ny fitoriana jere Tani niti, udema
matokifa jeso dia anampiana aoka isandratratrany ny vavaka ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr feon'ny fanantenana ny lalana hitondrany mpamonjy tsy ho takatriny saina na dia hiverina ho mafindrindra dia mety ahasoana atao vimby ao an-tsaina hatrany fizy dia mieritrana fantany izay mahatsara mety amina ko mahereza ianao ny saina tanjaoka ny hakivina iala na dia mahery azany alondrano ny fitodina jere toizatrany nidy ko dia matokifa jeso dia anampiana aoka isandratratrany ny vavaka ko mahereza ianao ny saina tanjaoka ny hakivina iala na dia mahery azany alondrano ny fitorina jere toizo atrany nidy ko dia matokifa jeso dia anampiana aoka isandratratrany ny vavaka aoka isandratratrany ny vavaka aoka isandratratrany ny vavaka faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana faly miara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao ny mpiara-mianatra aminao Iliandry amin'ny Tansoa ary manararoatra manentana antsika ho tia mianatra ny tenin'andriamanitra amin'izao andro farany izao ny hoe andro farany moa dia ny andro milohan'ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny lanitra izay tsisy mahalala na ny daty na ny taona fa ny ilazanan'izany dia ny fahatanterahandreo faminaniana rehetra lazain'i Jesosy fa famantarana ny fahakekezany izay fa miseho atraizatraiza ary miariary tahaka ny tafika andrefa-tanàna ho ny fiteny malagasy izay miara mahita isika izay no ilazana fa efa andro akatoko ny fiavian'i Jesosy fanondrono zany tsika izao izay lazaina koa hoe andro farany mananotanina ny fifandirana farany izay ny lohateny lesitsika mandritra ny andro vitsivitsy tsy ny ady lehibe fahatelo na izay iverintsika ho tahaka an'izany no hamaranana ny tantaranyity tany ity milohan'ny havian'i Jesosy indray ny amin'ny lanitra fa ny fifandirana eo amin'izay iankohofana iankohaka amin'ny bibidiva isika izany hoe fiankohofana ankolaka amin'ny satana izay manohana ny bibidi sa iankohaka amin'Andriamanitra eo no ifantohan'ny ady farany izay ny adiny Aramagedona ambony lavitra
no ny ady ifanaovana amin'ny alalan'ny bomba atomika na ny misile na zay fitaovam-piadiana everitsika fa farany enjany eto tany, ny ady ifanaovany tsara sy ny ratsy farany. Tsy maintsy mandray anjara amin'izay daholo ny olona rehetra, tsy afaka mipetraka eo an-tenatenany, fa tsy maintsy miandany amin'ny haviana amin'ny havanana, iandany tanteraka amin'Andriamanitra sy ny fahamarinana madio ao amin'ny ten'Andriamanitra na hiandany amin'ny Satana. Iankohaka amin'ny bibidia izay midika ho fiankofana amin'ny vantana amin'ny dragona izay manohana ny bibidia, na iankohaka amin'ny Jesosy. Ny tsy ambaratelon'ny fahombiazana no voarakitra ao anatin'ny tsy anjery na ny andiny no fantenana mba ho fitadidy amin'ny ity lesitsika mandritra ny andro vitsivitsy ity, ao amin'ny Jaona 7:17. Jaona 7:17 foy mora atao tsy anjery, manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Raha te hijoro amin'ny fahamarinana ianao dia mila mamaky ny tenin'Andriamanitra, hamasiny ny tenin'Andriamanitra. Ny hoe hamasinina dia atokana ny dikan'izay raha tianao ny voatokana ho an'Andriamanitra, voatokana hiaro ny fahamarinana miaraka amin'Andriamanitra, hijoro amin'ny fahamarinana, dia mamaky ny tenin'Andriamanitra, mianara ny tenin'Andriamanitra, manetretena hianatra, fa tsy afaka manilika amina iza na izy ianao eo anatrehan'ny fahadisoana mety azo anao izay mety hiteraka fahaverezana mandrakizay. Amin'izao fotoana izao dia misy fitaovana ara-pitsaboana vaovao antsoina hoe biopuce na puce elektrônika, mitovy habe amin'ny voambary anankiray izay azo ampidirina ao amin'ny marary. Rehefa tsofoka ao anatin'ilay marary zany fitaovana zany dia hita eo daholo ny aretina rehetra efa nahazo azy. Azo fantarina zany rehefa mpandalovina amin'ny fitaovana antsoina hoe scanner ny faritra nametrahana an'ilay biopuce. Misy kristianina sasany izay mihevitra fa zany no isan'ny fifanarahana miafina mikendry ny ampidirana ny mariky ny bibidia eo amin'ny olona. Ekena fa anisan'ny fitaovana anankiray izay hanamora ny fahafahana mahafantatra ny olona tsirairay zany. Anisan'izany ohatra ny tetikasa lehibe izay ampidirana karazana puce tahaka ny tony ao amin'ny olona tsirairay, hosolon'ny karapanondro, ny carte bancaire, ny passeport, eny hatramin'ny volanao any amin'ny banky aza, dia voatahiry ao anatin'io daholo ary mifandray amin'ny satelita zany fitaovana zany, mora ny mahita ny olona amin'izay toerana rehetra lehany. Tsy mila mitondra karapokotany tsony amin'izany fa rehefa mifindry ianao dia hita ho azy hoe nakaiza amin'ny fotoana rehetra. Dia misy mihevitra fa izany no atao hoe mariky ny bibidia. Tsy zany ny mariky ny bibidia. Fitaovana mety anamorana fotsiny ny fahafantarana ny olona anankiray sy ny momba azy rehetrarehetra zany. Tsy izany mihitsy nefa ny mariky ny bibidia mafisina ihany. Ho an'ny hafa indray dia le code barre. Le code barre mipetaka amina zavatra varotana any am-pivarotra. Tatsika le tsipika mipetraka amin'ny boaty misy ny sakafo vidintsika ireny, na koa mipetraka amin'ny ravim-bola sy ny sisa izay manome ny isa 900 Tsy zany koa ny mariky ny bibidia. Fomba ahafantarana azy fotsiny 900 fa tsy misoratra 900 ara-baky teny izay mety mipetaka amina fitaovana anankiray no ahafantarana hoe mariky ny bibidia. Hitantsika eo moa zany inona ny tena mariky ny bibidia. Ho an'ny sasany kosa dia baiko avy amin'ny fikambanana miafina tahaka ny Franc-maçon, ny Illuminati, ny helikoptera mainty ny ONU sy ny firenena mikambana zany. Ekena fa ho ampiasain'ny Satana avokoa ny hery rehetra izay tsy miaraka amin'Andriamanitra mba ahafahana miady amin'Andriamanitra. Ka hoana ary no izy? Manasanao izay mba hiaraka hianatra. Ny tanjon'ny lesona izay ianarantsika mandritra ny andro vitsivitsy dia ny ampahafantarana anao ny fifanandrinana eo amin'ny tsara sy ny ratsy izay ho avy mikasika ny fiankohofana. Io ny fantohan'ny ady lehibe farany indrindra ary faratampony, tsy azontsika ialana zany, averina ihany. Ady ny amin'izay iankohofana. Iantsy ny fahefan'Andriamanitra Satana amin'ny fiezahana hanozongozona ny lalàny. Raha lazaina mivantana dia izao hoe ho tonga ivon'ny ady maneran-tany
andraisan'ny olombelona rehetra anjara ny momba ny fiankohofana amin'ny andro sabata zay manamarika ny fahefana ma-andriamanitra an'andriamanitra namorona an'izao rehetrarehetra zao namorona asy ianao. Amorona andro hafa izy zay anamarika ny fiankohofana amin'ny kosa. Halany satana ny sabata satria alany ny pahary. Tsaroantsika tsara fa vao vita ny famoronana dia nametraka ny andro sabata Andriamanitra hanamarika tsara ny mahampamorona azy. Tsy sabatany jiosy io, mbola amina rivo fotoanany taorinan'izay vao nisy ny firenena jiosy. Tsy sabatany advantista koa io, fa sabatany Jehovah Andriamanitra ao, zany ho ilazana azy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Halany satana io dia ataony ny fanerena rehetra hanao lalàna izy, ampiasa herisetra, handrahoana mba ampitsaharana ny fanolorantsika tena ho an'i Kristy, ny fiankofantsika amin'i Kristy. Amin'izao fotoan'izao dia mandeha ny fampianarana ange, na eo anivon'ny kristianina aza, fa Kristy hono dia tsy natao hivavahana, fa atao amin'ny anaran'i Kristy fotsiny vavaka, tena misy hafetsena maloto ametraka an'i Kristy any ambanimbany toerana any zany. Ary izany no antony lazany Jesosy hoe zaho sy ny ray dia iray ihany, asa ny fomba andraisantsika an'izany. Rehefa nanontany azy ny mpianatra anankiray tamin'ny mpianany nanao hoe aseho ianay ny ray dia ampy anay izany. Dia hoy Jesosy hoe efa hatry ny ela nipetrahako niaraka taminareo, ka nahoana ianao no manontany hoe aseho ianay ny ray, izay nahita dia nahita ny ray. Asa ny fandraisantsika an'izany. Amin'ny anarany koa no andoleny lohalika rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Asa ny fandraisantsika an'izany. Mbola tsy azo hivavahana ve zany Jesosy? Jesosy moa zany ny fahavalony devoly voalohany mihitsy, tena ntsiriti ny toeran'i Jesosy tany an-danitra. Ka azagagitsika raha miezaka izy hampiditra fampianarana tahakan'izany. Vokatr' io resaka fiankohofana io dia izy fifandona-pinoana mihitsy ny amin'ny andro iankofana. Ary raha mitenitsika hoe inona moa ny dikan'izay andro iankofany, dia hoy amin'ny teny aminao hoe ka nahoana no hoenjehina amin'ny fomba masika dia masika ireo izay mijanona amin'ny fitandremana ny sabata. Nahoana no enjehina? Raha lazaina fa tsy misy dikany izay andro iankofana. Hoenjehina amin'ny fomba manokana izay mitandrina ny sabata, milaza zany fa misy dikany ny amin'ny andro iankofana. Ny antson'Andriamanitra farany dia antso amin'ny fahatokiana amin'i Kristy. Na dia eo amin'ny fanenjehana mafy aza, na dia isy aza ny sazy ara-toekarena ho atao an'izay tsy manaraka an'izany, ny fampidirana ponja mihitsy ny didy ampamonoana. Ary izay ny voalaza amin'ny Apokalipsy 7:12. Ary raha tsisy dikany izay andro hivavahana, nahoana no enjehina izay mitandrina sabata amin'izay fotoan'izay ho tonga hatrany amin'ny fampamonoana mihitsy. Ka nylesitsika mandritra ny andro vitsivitsy dia nasongadina ny herin'i Jesosy izay hitondrany antsika ho tafavoaka amin'ny ady farany eto tany. Aoka tsy hanao tsirambina ny fanomanana ny mandrakizay tsy maintsy miomana ao amin'izany ianao, ary tsy maintsy manana safidy mazava fa tsy afaka mipetraka eo an-tenatenany. Ny tompony hanampy antsika mba ho afaka mandamina fotoana tsara, ahafahana manaraka tsara ny fiarah-mianatra isan'andro. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.